Ho aminareo ane havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Famonjena avy amin'ny soratra masina ihany. Famonjena avy amin'ny soratra masina ihany. Ny filazantsara araka ny Lioka toko 2 andininy 1:20 hatramin'ny 2:30 no mofinaina voalahatra ao antsika anio manazava izany. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa tapitra ny avalona ka hofirana ny zaza, dia nataony hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nataon'ny anjely, fony tsy mbola torotoronina tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba atolotra ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: ny lavo ateraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova, ary mba anatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: domona roa na zanaboromailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany, ka niandry ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo, ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempolo izy. Ary rehefa nampidiriny ray aman-dreny Jesosy zaza mba anaovany araka ny fomba lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny olonao. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Famonjena araka ny soratra masina irery ihany. Famonjena araka ny soratra masina ihany. Jesosy Kristy lay voalaza ny soratra masina no nifanena tamin'ny Simeona tao amin'ny tempoly. Jesosy Kristy voalaza ny soratra masina, zany no azavaina eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 4:20, fa tsy kisendrasendra na niseho azy io Jesosy Kristy io, fa voamariny soratra masina ny tranga rehetra izay miseho, ary izay rehetra natao taminy araka ny fomba sy ny lalàna, dia efa voalaza ny soratra masina mialoha avokoa. Antsika eo ny namorana an Jesosy azaza, ny nanomezana ny anarany, ny nitondrana azy hiakatra tany Jerosalema mba atolotra ny Tompo, ny fanatitra izay ho ateriny, dia samy voalaza ny soratra masina avokoa. Ary ny olona izay manantena famonjena dia tsy hahita ny famonjena any ankafa arak'izay afa-tsy izay ambarany soratra masina ihany. Da tsika eto ohatra Simeona, mpisorona tao amin'ny tempoly, dia nambaran'Andriamanitra mihitsy fa tsy ahita fahafatesana izy raha tsy efa mahita ny Kristy ny Tompo, kanefa tsy ahita ny Kristy ny Tompo ivelany izay nambarany soratra masina izy. Indro ary ilay Kristy ny Tompo voambarany soratra masina no tena famonjena mifanena amin'izay mangetaheta mino azy. Simeona dia manamarina
fa tsy misy Kristy hafa ivelany soratra masina, tsy misy famonjena hafa ivelany tenin'Andriamanitra, fa raha nahita ny Kristy izy dia mino fa efa nandray sahady ny fiadanana araka ny nampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Hoy izy hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havako no misy ny loharanom-piadanana. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no misy ny famonjena ho antsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fanantenana ny Kristy izay andrasantsika. Marina fa fampiononana ny Israely no nandrasana, koa tsy fampiononana ara-politika na fampiononana hitondra fiadanana ara-toekarena na ara-tsosialy ho an'ny vahoaka jiosy akory no niseho, fa fampiononana araka ny soratra masina, fampiononana ara-panahy azo anantenana ny famonjena rahatrizay raha teo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha miresaka fiavian'ny tompo isika dia mazava ihany koa araka izany. Amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao dia tsy misy fiavian'ny tompo azo antenaina akoatra ny fanambaran'ny soratra masina izay nolazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny no tsy maintsy ho tanteraka. Tsy misy famoronana fiavian'ny tompo hafa azo eritreretina, na famisavisana any amin'ny fiavian'ny tompo hafa, na kajikajy samy hafa ny amin'ny vanim-potoana, ny amin'ny toerana, ny amin'ny fomba isehoany, ny amin'ny daty izay mety isehoany izany. Tsy azo kajikajina arak'izay saim-patatry ny olombelona, na araky ny fivoaran'ny siansa ankehitriny sy ny fahalalana, na araky ny izay mety ho faharesen-dahatry ny tsiraray fotsiny, fa tsy maintsy izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no tanteraka ny amin'izany. Ny soratra masina ohatra dia manambara fa ho avy fotoana ary tsy andro, tsy ora no hiavian'izany, fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra no mahalala ny fotoanany, fotoanan'Andriamanitra izany. Izay no ambaran'ny soratra masina, koa tsy anjarantsika olombelona velively no hamariparitra izany. Izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny fiavian'ny tompo, ny amin'ny famonjena antenaitsika, eny ny momba an'i Jesosy Kristy tanteraka mihitsy. Antenao ary ry havako ny fiadanana arak'izay ampanantenan'ny tenin'Andriamanitra anao, fa aza manantena fiadanana hafa izay mety mora aloha sy misy kalalao. Ao amin'i Jesosy ihany no fiadanana ho antsika. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Rainay masina sy tsara indrindra misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fiadanana entinao, misaotra anao zahay Tompo ny amin'ny fampanantenanao anay, ny amin'ny famonjena ao aminao Jesosy, ilay hany azonay ifikirana. Ametraka aminao ty herinandro vaovao ity izahay, ny azakazaky ny fanompona, ny adidy aman'andraikitra, ny asa mandraharaha, samy apetraka eo ampelantananao. Ampahery ny mpianakavy ho finoana ianao, ampahery ny isa-tokantrano, isam-batan'olona ianao, ho feno hery eny am-pandehanan'izy Tompo, tsy ho sasatra na ho reraka, satria ianao ny momba azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.